tonga soa eto amin'ny afaka miaraka amin'ny aingo sy etija. Tianay Mariana fa ny zavatra zarainay eto dia tranga amin'ny ankapobeny araka ny traikefanay tsirairay avy fa tsy mikendry singan'olona na vondrona mitokana. Manahoana iaingo a? Manahoana tija? Raha fiaraka eto indray tsika amin'ny rahavavy hiresaka momba ny henatra. Inona ny afaka lazaina ambarany iaingo araka ny traikefan'ny iaingo manodidina ny henatra? Ny anahy zany eo amin'ny sehatra ny fampianarana ny tena hitako hoe tena fampianarana teny anglisy. No hitako hoe tena manahirana be ilay henatra, lasa hitako hoe vato misakana ho an'ny malagasy ilay henatra rehefa ao amin'ny sehatra ny fampianarana. Satria misy zavatra tokony ho hain'ilay mpianatra fa matahotra ny ubedy matahotra ohatran'ny hoe afa-baraka angamba raha ohatra ka hoe manontany nefa dia hoe ohatran'ny hoe misy mieritreritra angambany hoe izany koa ve dia tsy hay, izany koa ve dia anontaniana ohatrany. Dia ilay henatra ao anatin'izay lasa tsy mahasaly olona mianatra mametraka fanontaniana. Tsy mahasahy hoe na misy zavatra tsy haiko androany dia tsy mahasahy manontany an'ilay mpampianatra na tsy mahasahy koa hoe mampiseho ny zavatra efa hay afaka hoe ho jeren'ilay mpampianatra dia atoron'ny mpampianatra rehefa avy eo hoe ahoana no hanatsarana ny zavatra iny. Zavanokana efa eo amin'ny 20 taona mahery mananika eny amin'ny 20 taona eo izay no nampianatra ny teny anglisy dia hitako ilay izy hoe ohatran'izay foana no zavatra iainako rehefa mampianatra malagasy nampianatra teny anglisy tany Madagasikara dia avy eo nampianatra teny anglisy ho ana mpiasa avy any amina firenena afrikana maromaro tamin'izay mipetraka tany Gabon dia tena hitako hoe samy hafa be ilay mpianatra malagasy sy ilay mpianatra ilay avy amin'ilay firenena afrikana satria ilay mpianatra avy any amin'ilay firenena afrikana sahisahy kokoa na tsy hainy arany io dia zareo tonga dia mametraka fanontaniana na tsy hainy arany io dia tonga izy dia ohatra hoe mampianatra ianao izao dia ohatra hoe rehefa mivoaka ny salle de classe ianao ny efitrano fampianarana dia tonga izy dia mampiseho anao ohatran'izao ilay zavatra nianarantsika tao mety ve na hampiariny ohatra misy mampimena indray ohatrany hoe tena tafihan'ny zareo amin'ny birao mihitsy ny superviseur anaovan'ny pratique dia ataontsika izao ohatra hoe resaka manao description na problème ao amin'ny resaka maintenance ohatra hoe la fortune izay ohatra ny anarana androany dia izy tsy menamenatra izany mihitsy izy fa lasa izy mandeha makany amin'ilay superviseur dia tantarainy ihany ohatra nisy ohatran'izao ilay laforo dia ohatran'ilay zavatra ilay nampianarinao tany ampianarana mihitsy ilay izy dia ilay superviseur gaga be fotsiny hoe ahoana reto mpiasa reto fihinana nataonareo tany dia nefa izy rehefa manao ohatr'izay izy tonga dia mahazo feedback dia ohatran'izay zany ilay différence be ilay hoe ilay henatra eo amintsika mpianatra malagasy mianatra tsy eo amin'ny fianarana teny vahiny ihany angamba ilay izy mety eo amin'ny sehatra maromaro lasa vato misakana ilay izy dia lasa tsy mampandroso.
tiako anontaniana kely hoe eo amin'ny 400 eo ary satria misy izany, misy ihany kosa aloha ny miavaka e. Misy ihany koa ny malagasy hoe mazoto ary hoe tsy ao anatin'izay le na hoe nianatra an'izay nihoatra an'izay henatry ny hafa izay mety hoe nahita an'izay dia lasa nanao tsaratsara kokoa na hoe tsy nanao an'izay. Raha hoe raisintsika izany ny tahan'izay dia 400 ny mpianatra hiaingo no hitan'ny haingo tena hoe sahirana amin'izay resaka hoe tavela izany ao anatin'ilay henatra ka lasa tsy mandroso, lasa tsy afaka mianatra tsara manatanteraka an'ilay tena hoe fianarana ary hoe afaka mampiatra an'ilay izy. Angambany tsy hoe mi-exagérer fa eo amin'ny 700 eo tena manana an'izay. Dia ny 700 be dia be mihitsiny. Dia ilay 700 izany ilay ohatran'ny hoe somary rapidapida kokoa amin'ny resaka intégration izany resantsika izay. Hoe tonga dia efa azony hoe ohatra izao izany ilay zavatra tadiavina ao anatin'ity fampianarana ity ohatra tokony mametraka fanontaniana ohatra hoe mety ohatra siansa voalohany faharoa izy ohatra hoe mbola tsy miteny fa mbola miezaka mamantatra an'ilay hoe inona ilay kolontsaina voizina ao anatin'ilay fampianarana ito. Dia tonga izy dia amin'ny ohatra hoe siansa fahatelo izy efa manomboka mametrapetraka fanontaniana amin'izay satria efa fantany hoe mahasoa anazy ity zavatra ity ary mahasoa anazy kokoa ilay izy raha ohatra ka mametraka fanontaniana izy. Dia hitanao ilay fivoarana fa misy tena efa tenenina mihitsy hoe izay tsy miteny eto dia ohatra tsy mahazo manatrika an'ity kory ity intsony fa mbola tsy miteny mbola tsy miteny dia tena atao daholo fa tsy haiko hoe tena efa tena latsapaka tanteraka any anatiny mihitsy ve ilay izy hoe ilay fahitan'ilay olona na raha vao ohatra ka hiteny an'ilay ataoko eto dia anahoana dia tsy tafo e. Izany hoe tsy nahomby izany izay le teknika izay hoe asiana ohatran'ny hoe karazana conséquence izany ohatran'ny hoe izao ny vokany raha ohatra ka tsy manao izao. Tsy nahomby izay tamin'ilay mpianatrareo hoe raha tsy miteny nareo dia tsy misy manomboka mandray anjara izany na misy manomboka mitantara hoe nenahy ohatra izao nge ny problemako e. Dia ianao amin'izay izany mahita hoe izao indray ara izany no ampianarina hitondrana an'ilay izy. Ny hitako tena ohatran'ny hoe somary sarosarotra tao anatin'ny herintaona izay lasa mifindra ilay online izany no mampianatra teny anglisy dia vao mainka koa misy an'ilay barrière be hoe tsy fantatra hoe inona ilay nataon'ilay mpianatra rehefa tsy mifanena hoe masomaso ianao dia vao mainka koa izay loatra ny lasa manasarotra an'ilay izy fa dia andramana daholo ngamba izay teknika mety ho hety. Karazana azafady manapaka fa karazana ohatran'ny hoe mieritreritra izao dia hoe arakarak'ilay personnalité an'ilay olona izany dia ohatran'ny hoe nefa raha izay indray dia efa lasa cours particulier indray. Dia nefa ilay groupe koa ilain'ilay olona ilay groupe. Ianao cours particulier ianao satria hoe tamin'ny ianao nanao an'ilay mieritreritra an'ilay concept an'ilay cours hoe miaraka eto isika dia mieto isika miresaka dia ilay izy nefa tsy nety ilay izy. Na particulier dia tsy nety koa. Za tsy manao cours particulier. Tsy manao particulier. Raha mbola azoko atao dia aleo miaraka an'ilay amin'ny groupe.
Mm. Satria Mm. le zavatra ataonao en particulier nge le amenao an'le groupe ery ihany Mm. de Dia nefa lasa betsaka kokoa ny miampaka betsaka kokoa ilay izy raha betsaka koa izany ny olona mahazo tombontsoa miaraka. Moa tsara koa, izaho izao ilay groupe no mahafinaritra ahy raha izaho manokana raha amin'ny toetoetrako satria ilay dynamique de groupe na ilay hoe mahita ilay fifandraisana amin'ny hafa koa dia efa ohatran'ny hoe efa fianarana hafa koa izay hitako. Izany ny anahy efa tombontsoa koa izay izay mihitsy le ahafahako miaraka mirihariha amin'ilay olona sy miaraka eo izany sady mianatra no mahazo an'izay fifandraisana izay aman'olona izay koa. izay mihitsy ny mieritreritra nanorina an'ilay izy hoe raha groupe raha ohatra izao manana eto izao tsika dia manana hevitra, ity izy manana hevitra dia Mm. sady mianatra avy amin'ny ity iza no mety Mhm. dia misy ohatra hoe misy mpianatra hafa koa dia sady mianatra amin'le hafa. Yeah. No hoe dia eo ihany koa ilay hoe le mpampianatra izany raha ohatra ka mahita hoe misy tsy mety ataony tija dia tenenin'le mpampianatra ohatran'izao ny ilazana an'izany tsara kokoa ry tija dia lasa mianatra koa hay izay izany no fanaovana an'ilay izy ny diso ataony tija lasa lesona ho anahako Mm. dia ny diso ataoko koa lasa lesona ho an'ny tija dia be dia be ny zavatra raisina ao anatin'ilay izy fa tsy fantatry tsy mety ho azon'ilay mpianatra mihitsy hoe tsy voatery le fomba fitenin'ny ity izay hoe ny lesika anie lasa lesina zay le izy dia za zany lasa manan-karena kokoa mandray ny traikefa-ko azo le traikefan'ny tija sy le traikefan'le mpianatra any an-tranoko ao anatin'ilay izy dia nefa Fanakalozana. Yeah. fanakalozana izay mihitsiny dia nefany raha ohatra ka hoe ao anatin'izay le zahako le matahotra ny fijerin'ny hafa, matahotra ny obedy dia tsy mandroso mihitsy ny ahako ao anatin'ny fianarana ataoko. Yeah. Tena izay mihitsy ilay izy sao dia efa izaho moa ao anatin'ilay sehatry ny fahasalaman'ny saina dia tonga dia efa memby manana teoria foana any an-tsaiko any fa tsy voatery ho zaraiko foana ilay izy. Misy fotoana resantsika an'izany fa tonga dia efa be dia be ny anahy no valiteny ao anatin'ny saiko ao hoe mety ho izao izany tsy dia mety loatra aloha ilay ohatran'ny hoe déformation professionnelle angambany ny anahy koa ilay hoe tonga dia any amin'ilay hoe mety ho izao no mety antony sy ny sisa fa tena mampalahelo ilay izy satria assure fa izay olo izay matoa izy tonga eo dia hianatra izy, te hianatra izy fa tsy hoe tsy te hianatra akory. Fa ao ilay finiavana matoa izy tonga eo fa tsy hoe kamo akory izy na hoe tsy te hianatra izy. Matoa izy tonga eo dia te hianatra izy izay. Fa ilay henatra sy ilay tahotra, ilay hena maso sy ny sisa no lasa vato misakana tsy manampy an'ilay olona hisontra sy hoe lasa ohatran'ny hoe self sabotage ilay izy. Izay moa no tena anisan'ny anona. Dia tsy hitanao mihitsy ahoana ny hanampiana an'ilay olona satria izy raha tsy nisokatra na ohatra hoe hiteny aminao ary izy hoe ny anangy ny problème dia rehefa mba sahy manatona anao izany hitanao hoe izao izany ny hanaovana an'ireto. Mety ohatra hoe manomana manokatra ny voa hafa mihitsy ianao ho an'azy. Raha misy maromaro ry zareo fa ilay manao particulier aloha izany tsy atao. Fa ilay sasany ilay tsy miteny mihitsiny. Iny no tena sarotra. Hafiriana izany ao anatin'ilay fotoana hoe izany hoe misy zavatra hitany haingo ihany ve ohatra. Ohatra izao hoe ilay cours ohatra izao hoe module anankiray ao anatin'ny hoe 3 volana na hoe 9 bolana dia hoe ao anatin'ilay fotoana iny izy no tena hoe sa hoe ilay fotoana rehetrarehetra iny ve tena tsy nandray anjara mihitsy ilay olona ve sa hoe misy fotoana ihany mba nisokatra arakarak'izay fitrangany ihany eo indraindray ohatran'ny hoe tsy nentinentiny talohan'ilay cours ohatra dia io indray efa manao déformation professionnelle fa mahaliana fotsiny ilay izy. Izao raha ohatra hoe en salle hoe in person ohatr'izany dia hitanao ilay izy dia raha ohatra hoe 3 volana izany nomenanao ohatra niveau anankiray
dia hitanao iny ihany izy hoe fivoarany ngamba-kotrany ilay présence anao vatany mihitsy ny lasa ohatran'ny mampamotive anazy ngamba ny hianatra bebe koa satria efa mpianatra eto akaiky eto izy mihaino zavatra resahako foana dia tsy maintsy lasa miasa-miezaka ihany izy fa le en ligne tena misy tsy mandray anjara mihitsy dia tsy hitanao ny anazy. Dia ny sasany koa nefa ny ilay en ligne koa no ohatran'ny mampalaizy anazy kokoa satria le présence anao le vata be anao indraindray tena atahorany mihitsy be dia mampitsoaka. Dia tena samy hafa ilay satria ny anazy izany zavatra hitako hoe misy client olona ny rahako dalana zany le sitsika moa efa télétravail normal tia andafy le mihaona amin'ny vatana tsy tiany kokoa noho le mihaona amin'ny elektronika. Rehefa mihaona amin'ilay ordinateur zany dia tena misy miresaka be mihitsy ny sisa fa rehefa tena mihaona amin'ny vatana amin'izay no tsisy apoaka tsy miresaka. Dia io zany arakarak'ilay olona tsirairay avy arakarak'ilay zavatra ilainy sy le zavatra antony mahatonga an'izay le tena hoe lasa lalipaka be ilay henatra sy le tahotra sy le hena maso. Mankasitraka antsika manaraka ny resadresaka androany. Raha hitanao fa mahasoa ny hafa dia zarazarao ary manome fotoananao amin'ny resaka manaraka indray.